Efa ndresaka amin'izay tontolon'ny fitaterana izay any isika dia hanomboka amin'ny voalohan'ny volana novambra ho avy izao no hanomezan'ny fanjakana ny fanampiana arabola ho an'ny mpitatitra mitetina 12 miliara ariary ny totalin'ny vola izay aompanao amin'izany anisan'ny fanamparazavana nentin'ireo teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana. Nolotra fanampiana arabola mitetina 12 miliara ariary ho an'ireo mpitatitra amin'ny sahanan'ny tanan-dehibe sy ivelan'ny tanan-dehibe ny ministeran'ny fitaterana sy ny fizahanan'ny toetrandro amin'ny alalan'ny agence de transport terrestre na ny ATT. Hanomboka amin'ny voalohan'ny volana novambra ho avy izao hatramin'ny volana aprily taona 17 no izarana izany fanampiana izany. Tafiditra ao anatin'izany ny fandoavana ny vary mangatsiaka an'ireo mpitatitra izay niato kely tamin'ny volana desambra 2024 lasa teo. Isy ny fandoavana compensation ho an'ny mpitatitra amin'ny faritra Antananarivo renivohitra, ny faritra manodidina an'Antananarivo ary koa any amin'ny faritany ahitana Anatsirabe, Fianaratsoa, Toliary, Mahajanga, Antsiranana, dia misy ny atao hoe fametrahana n'ilay compensation io zany izay andraiketin'ny agence de transport terrestre na ny ATT dia misy endrika vaovao izay ahafahana manatanteraka an'izany ary indrindrindrindra zavatra anankiroa dia hoe miantoka ny fahafanganan'ny fikarakarana ny fandoavana an'izany manomboka amin'ny volana novambra zao zany le izy hatramin'ny volana avril 17 sy 20. Misy tokoa ny atao hoe vary mangatsiaka tamin'ny compensation io ny antsoina hoe régularisation tamin'ny taona 2010 sy 2020 misy mbola vary mangatsiaka ary koa ny volana desambra 2010 sy 2020 ka izay anankiroa zay dia efa eo an-talam-pikarakarana azy ny agence de transport terrestre amin'izao fotoana izao satria nisy solabola izay tonga ahafahana manatanteraka an'izany. Tsy hifehezana ny fiakarany sarandalina irery fa ilaina ny mametraka vahaolana maharitra mba hitsinjovana ny tombotsoa ampitatitra sy ny mpanjifa ho iatrany ny ministeran'ny fitaterana. Tombotsoa an'ny mpitatitra mitadiavina ary indrindrindra ihany koa ny fahavalo ho an'ny mpandeha ka dia ny tazomana ny sarandalana ho eo amin'ny 400 ariary eo ihany niezaka mbola matoatesan'ny fanjakana amin'izao fotoana. Efa niroso tamin'ny fifampiresana ny ministera sy ireo kooperativa mpikambana ao anivon'ny UCTU mahakasika ny fiakaran'ny sarandalana. Androany ihany dia tsikaritra fa efa misy zotra sansatsatsany namerina izany sarandalana izany ho 400 ariary.